ianareo manam-pahefana rehetra manatriketona, ianareo olo manakajazy be voninahitra, tompoko lahy sy tompoko vavy, miaravona teraky ny fiorantsika amin'izao faharoapolo taona ny Sonapar izao no avotra etona ko hanolorana ny arahabantsika rehetra, arahaba sarasara tompoko lahy, finaritra azamarofy tompoko vavy. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika eto anio, atomboka amin'ny lahateny ifandimbiasana ny fotoana. Aorianan'izay dia isy ny velakevitra arahina fanakanosakevitra, tsy adinoina ihany koa ny fizarana ny marim-pahatsiarovana amin'izao faharoapolo taona izao ary ny marim-pakasitrahana. Isy ihany koa ny fampahafantarana ny fifaninanana izay atao na ny concours de financement ary hofananana amin'ny fitsidiana ny trano eva izay ataon'ireo manam-pahefana. Isy ny fanapahana ny mofomamy, fiarahamiala etaela sy ny tsaingoka ary amin'izay fotoana izay isika ny mitsidika ihany koa ny trano eva. Ankehitriny ary dia nomboka amin'ny lahateny ifandimbiasana isika koa manatriketo ilay tony telondrefy ny orinasa Sonapar manasanao mpanajana rahamatotale jeneraly isantatra ny fandraisam-pirenena. Andriamatoa ministry ny fitantanam-bola sy ny tebim-bola-panjakana. Andriamatoa sy hamatoisa ny mpitrambana ao amin'ny gouvernemanta sy voampiarana aminy. Ianareo tompony orinasa manatriketona. Andriamatoa filohan'ny filakevim-pitantanana. Ianareo filakevim-pitantanana. Ianareo tare jeneraly ny orinasa. Ianareo olo-manakaja rehetra manatriketona, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny andro ny fanohy io ny nahatonga ny volana ny fanjimbo ny nahatonga ny taona. Ny taona ny fanesy ny nahatonga ny tsikeri-taona ka nahatratrarantsika izao faharoapolo taona ny Sonapar izao. Koa manao azafady ho fangatahan-dalana iteny. Mialatsiny ihany koa amin'izay ambara etona. Voalohan-teninay dia ny fiarabanantsika rehetra, reninay, samy mitain'Andriamanitra ka ny fanatitava matatra izao vanim-potoana lehibe izao. Hotodiny soa izay tadiavina ny isika, hosengan'ny tsara izay katsahina. Manaraka izany, ny lasa fitadidy hanovozana fisainana. Roapolo taona lasa izay no nanorenana ny Sonapar raha nandray ny portefeuille ny BNI. Ny fisinjarana ny kapitaly dia ny fanjakana malagasy 9,5 isan-jato, ny CNAPS 7,5 isan-jato, ny assurance aro 20,3 isan-jato, assurance ny havana 20,3 isan-jato, ary ny banque centrale 9,7 isan-jato. Fisinjarana izay mbola mipetraka manaraka-kehitriny. Mahatratra 5,000 nisan'ny orinasa ny mba sy nakany Sonapar-aparana kapitaly hatramin'izay, 5,000 ankehitriny mbola misy azy. Satona ny nosafidiana ihany isika ny manatriketona. Mandritry ny taona maro izay tsy nitsahatra nanatsarana ny fomba fiasa ny Sonapar ary nitolatrano ny anjara birikiny tamin'ny filakevim-pitantanana izay andraisany anjara. Miatsara trano ary mahafapo ny vokatra hatreto. Manomboka ny taona 2020 no nandraisana ny fitantanana ary 20 ny isan'ny mpiara-miasa ao atao anatiny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, irano anefa moa tsy miray foana fa ao ny vato, ny setroka sy midona koa na fa ao ny afo. Ary zany 20 taona izany tsy tonga foana foana ireo tokom-bola izay nametraka trano ny fitokisana. Ao koa ianareo orinasa danao tanana miarana indray tongotra miara mamindra taminay. Akasitrahana ianareo no fiara-miasa antsika hatramin'izay ary nahazahoana vokatra tsara amin'izao fotoana izao. Ankehitriny ary tamoana eto isika rehetra, ny saolina moa ny toy ny fahalavavady ka tsy zany amaminy ary zarazaraina isan-tony mba samy anana sy manandrify azy avy. Koa manotra fisaorana feno ho an'ny fitondram-panjakana, ho an'ny ministra mpiay sy lozena saina, ho anareo tokom-bola, ho anareo rehetra tonga manotrony sy manome voninahitra izao fotoana izao. Manao fikasitrahana ihany koa ho anareo rehetra nanohana sy mandray anjara amin'ny fampiratina. Misaotra anareo mpiara-miasa rehetra
indrindra ny fanehoana fitokisana sy hoanareo. Natao moa izao fionan'izao mba hifankalalana ny orinasa rehetra ato anatin'ny Sonapar mba hisy ny firaisampo sy fifandraisana misy kokoa hiatrehana ny taona maro avy. Ho tanterahana eto ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana aoriana ny verakevitra rahany ady hevitra rehefa avy eo. Izay no anio taratry ny ampitso fehtam-pamarana dia manome toky zahay fa hiezaka hanatsara trano ny asa ahanao izay tratry ny herinay ampirobobona izany. Tsy hitsaratra ny anampin'ny orinasa miara-miasa aminay ankehitriny sy mbola ho avy. Ko amin'ny rasosoa antsika rehetra samy ahondy amin'izay atao ary izao fiara-miasa antsika izao ane ho toy ny vary eny andoharano. Tanin'ny andro tsy mba malazo, tsofony drifotra tsy mba miraiky, raha fampanala tsy ngolo fa hitoy atrandy. Misaotra tompoko rano makasika ka tompoko vavy.